fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy faly indray miditra eo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy amin'izao fotoana zao fotoanatsika eto androany moa zany dia ny live manasa anao hatrany ny tenako mba hanaraka izao live zao indray mba tena ho ao anatintsika tsirairay avy indray ny etaeta-po ny etaeta-panahy hanaraka izao live zao indray amin'ity andro ity manasa anao mba tena aprisika ireo namana, aprisika ireo fianakaviana, aprisika ireo tapaka sy namana, indrindra mba hanaraka izao page ato anatin'ny FB zao mba tena hanaraka izao live zao ny tsirairay avy. Manasa anao an-trano koa mba nisy izay ny page mba ahafahan'ny tsirairay avy hiparitaka izao live zao mba ho maro ny olona ahafantatra izao live zao satria zany ny sitrapon'Andriamanitra mba hiparitaka ny filazantsara ary manasa anao mba hiparitazy an'izao live zao ihany koa mba ho maro ireo olona ireo namana izay fantatrao mba hafantatra izao live zao fa hoe misy izao live zao mba ho maro izy no tonga saina maro izy niverina amin'Andriamanitra dia mampirisika anao hatrany fa fanaovanao amin'ny miparitazy izao live zao na ny fanaovanao clique amin'izao manisy izay manizao page zao dia mety hamonjy fanahin'olona maro dia ok anao mba ao anatinao zany mba hangetahetan'izany ianao dia hanomboka ny fotoantsika dia mankasitraka an'Andriamanitra hatrany ny tenako ny amin'ny fahasoavana sy ny famindrapo ny amin'ny fitiavany sy ny tombonandro fahasoavana izay meny atsika tsirairay avy indray ahafahantsika tsirairay avy tafahoana ao anatin'izao fotoana zao indrindra ato anatin'izao live zao dia misaotra an'Andriamanitra hatrany satria tsapako fa tena fitiavana lehibe fahasoavana lehibe no meny atsika tsirairay avy dia mankasitraka hatrany ny mpanompon'Andriamanitra ny vady ihany koa ny tenako izay manome anjara sehatra ahafahako mitombo sy mivelatra ato anatin'izao live zao indrindra fa ao anatin'izao fanatanterahana izao live zao dia tsapa tokoa fa tena mampandroso ny toe-panahy tokoa izao fanatanterahana izao live zao ka mankasitraka anareo indrindra tompoko dia tahian'Andriamanitra hatrany nareo dia hiaraka hanomboka izao fotoana izao atsika dia hamaky ten'Andriamanitra mialohan'ny vavaka izay ho asandratsika
dia araka maki ten'Andriamanitra tsika, ten'Andriamanitra sy vakiantsika dia hitantsika ao amin'ny salamo, salamo fa 100 dia ny 4:4-5. Dia manasanao ary hanokatra ny baibolinao dia amaky izany ten'Andriamanitra antsika amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy Tompo. Midira eo amin'ny vavahady fisaorana, eo an-kiandrany fiderana, misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehova. Mandrakizay ny famindrapony ary miatsa amin'ny taranaka faramandimby. Amen. Dia izany ny ten'Andriamanitra. Aoka ianao tena hisaotra an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao hiaraka vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra dia angataka tsika fitarihan'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao dia vavaka fahatelo ataontsika dia hifontsika ao anatin'Andriamanitra satria tsika mety maro zavatra vitantsika mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka izany indrindra ny hifonantsika ao anatin'Andriamanitra dia ny vavaka fahaefatra ataontsika dia hivavaka tsika androka ny asan'ny devoly, ny asan'ny fanaratsy satria izany dia mety hisy izany ka didintsika sy tapahantsika amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy izany hoe tsy hanjaka tsy hambinina amin'izao fotoana izao. Dia asan-drato ary mivavaka ianao manasanao mba tena hifantoka tsara ao anatin'izao fotoana izao ianao mba tena hivavaka amin'ny folo manontolo no hanandratanao ny vavaka eo anatrehan'ny Tompo. Dia ary hivavaka antsika dia misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra Masindrindra midera sy mankalaza ary mamevo voninahitra feno ny anaranao masina izay Tompo. Raha notahianao izay tsirairay avy ka samy tsaty izao andro an'io indray, ahafahanay indray tafahoana ato anatin'izao fotoana izao, makasitraka sy midera ny anaranao masina izay Tompo satria fitiavana sy famindrapo ary fahasoavana lehibe avy aminao mbola matoy izao anay tsirairay avy Tompo. Ndreto izay Tompo mangetaentanao, ndreto izay Tompo ndreto izay Tompo manatona anao amin'ny fony manontolo izay Tompo satria tsapanay tokoa Tompo fa tena tianay tsirairay avy ianao. Isaoranay ianao Tompony amin'ny fiarovana magaga izay menao anay tsirairay avy tamin'ity tontolo andro ity. Indrindra Tompo tamin'ny asa mandarazy nataonay tsirairay avy. Isaoranay sy ideranay ny anaranao masina izany Tompo satria tena feno ny fiarovana avy aminao izay Tompo. Ny matoa izay toy izao dia noho ianao rery ihany, noho ny fiarovana noho ny fahasoavana avy aminao mbola matoa izao anay tsirairay avy Tompo. Anatanteraka izao fotoana izao izay Tompo, koa mangataka aminao izay Tompo mba hitarihanao anay tsirairay avy anatin'izao fotoana izao, mba tena hiasa magaga aminay tsirairay avy ianao, mba tena ianao hiasa mahery aminay tsirairay avy. Fa nay masinao mahery anie angatanay Tompo hitarika anay tsirairay avy anatin'izao fotoana izao, fa izay dia fitaovana fotsiny ihany, tsy mahay manao na ina izay Tompo raha tsy miaraka aminao. Koa manasanao izay Tompo mba ianao hitarika anay tanteraka ao anatin'izao fotoana izao, mba tena azahoanay tsirairay avy izay rehetrarehetra araka ny sitraponao. Indrindra Tompo ny hery avy aminao dia mba ho azonay tsirairay avy Tompo izay zavatra rehetra ampianarinao, izay zavatra rehetra ho ampitondraina ao anay tsirairay avy eto dia mba ho totosa somatsara Tompo satria ianao ny asa magaga, ianao ny asa eto Tompo. Araka ny teninao manao raha izany asa iza no asakana koa manjaka feno eto ianao Tompo anatin'izao fotoana izao. Aoka ny fanatrihan'ny voninahitra ao hanjakitra feno anay tsirairay avy, fa izany Tompo ny ilainay tsirairay avy amin'ity andro an'ity. Indrindra Tompo amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka aminao izay Tompo mba hamelanao anay tsirairay avy ny amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao vitanay tamin'ity tontolo andro ity, dia mifona hita anatrehanao izay Tompo, mamelanay, mamindrafo aminay Tompo ninona Tompo zavatra tsy araka ny sitraponao vitanay tsirairay avy, dia angatanay tao anatrehanao Tompo mba tena hodiovinao sy sasanao izay hamasinao tanteraka izay tsirairay avy ao anatin'izao ora sy fotoana izao satria tia hitan'ny voninahitra ao izay. Satria ny tenao Tompo anao hoe izay tsy manam-pamasinana ozy ianao dia tsy hahitanao, koa tia hitan'ny voninahitra ao izay Tompo, tia hitan'ny fanatrehanao ary tia azo hery sy haim-panava avy aminao izay. Ho mangataka anao izay mba tena hodiovinao sy sasanao, ho hamasinao tanteraka indray izay tsirairay avy Tompo, ahafahanay mandray izay zavatra rehetra ho masina avy aminao indray amin'ity andro an'ity Tompo. Amin'izao ora sy fotoana izao dia mandidy sy manapaka ireo asan'ny devoly sy asan'ny fanahy ratsy rehetra, didinay sy tapanay amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy Tompo izany. Tsy hanjaka tsy hambiny, tsy hanapahefana eto amin'izao toerana izao izany, tsy hanjaka, tsisy toerana ho an'ilay ratsy fanahy eto amin'ity andro an'ity amin'izao ora sy fotoana izao. Fa aoka Tompo ny fanatrehanao magaga, ny ositra mahery avy aminao, fanatrehanao fanahy masinao andraka feno eto amin'izao toerana izao. Araka ny teninao Tompo raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao masina dia eo afovoany ianao koa manasanao izay Tompo hiasa mahery eto amin'izao toerana izao ianao, andrakitra feno ny tsirairay avy any amin'ny toerana sy ny tokantrano tsirairay avy any
ny fanatrehan'ny voninahitra ao mikasika avy aminao dia angatanay hiasa mahery eto amin'izao fotoana izao. Dia mangataka an'ilay raha sosabidinao zay Tompo, andrakitra fiainany tsirairay avy, hiasa mahery amin'izao fotoana izao Tompo, amin'izao fotoanana eto androany izao. Dia mankasitraka sy midera ny anaranao masina izay Tompo, satria fantatray fa efa miasa mahery amin'ny tsirairay avy ianao. Dia atolotsay anao sahady Tompo ny dera, ny laza, ny saotra, voninahitra mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatahana izay vavaka izany sotra Tompo. Amen. Masinyanao anjamanitro tsy misy ny toana masinyanao anjamanitro kumisanjatayana famanina nizao tontolo izao tsisy hery matohitrana nyankoky eo anatryanao fa masinyana Zavaparire chamalekyanao famasinyana hey masinyana
mbola nandratra vavaka ihany tsika eo anaty ain'Andriamanitra, ny vavaka ho asandratsika eo anaty ain'Andriamanitra dia hivavaka tsika ho an'ireo olona mbola manamafy ny fony tsy mety mandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia hoentsika mambavaka eo anaty ain'ny Tompo zany olona tsirairay avy zany a. Zany moa dia misy tenin'Andriamanitra ho vakiana ao anatin'izany, dia tenin'Andriamanitra ho vakiantsika ao anatin'izay a dia hitantsika ao amin'ny Petera 2:7-8 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo: ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahapo aminareo izy ka tsy tiany ho sovery, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Dia hiaraka hivavaka isika ho asandratsika eo anaty ain'ny Tompo zany hivavaka zany a. Hivavaka tsika ho an'ireo olona olona izay mbola tsy mety mandray an'i Jesosy Kristy Tompo hoentsika eo anaty ain'ny Tompo mba tena ny Tompo anova ny foham-panahy tsirairay avy izay manamafy ny fony tsy mety manantona ny Tompo dia asandratany vavakantsika. Dia mbola misaotra anao hatrany izay ry Tompo Andriamanitra masina indrindra, dia raha inay sy ankalazainay ny anaranao masina, raha mbola menao izany tony-bavaka izany izay hoentinay ao asandatra eto anatrianao. Tompo, mivavaka izay ho an'ireo tsirairay avy izay mbola manamafy ny fony Tompo, tsy mety manantona anao, mbola variana amin'ny firehaka izao tontolo izao Tompo. Eny Tompo, mitalao eto anatrianao izay ho an'izy ireo. Miangavy izay Tompo, oka ny fany masinao mahery amangana izy ireo, isam-batan'olona Tompo, vangio izy ireo Tompo, aza velanao ho variana amin'ny firehaka izao tontolo izao intsony izy ireo. Tena Tompo anao tsy ho avy antsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka, koa amin'izao ora sy fotoana izao izay dia mitalao eto anatrianao izay Tompo, mba ho tena ho vanginao manokana izy ireo. Aza velanao izy ireo Tompo ho very, fa mba tena mitalao aminao izay Tompo, mba ianao hamanga ny foham-panahin'izy ireo Tompo, mba tsy ho variana amin'ny firehaka izao tontolo izao izy ireo. Haverenao ny fitiavana voalohany izy ireo Tompo. Eny Tompo, maro efa nanantona anao kanefa niverin-dalana Tompo, nanadino anao ka mitalao aminao izay. Oka ianao Tompo, mba tena merina an'izy ireo ao ambalanao Tompo, satria tenao manao hoe tsy sitraka ao mba hisy ho very, koa mitalao aminao izay Tompo. Miangavy aminao izay amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao tena amangan'izy ireo fany masinao, vangiro izy ireo, mba tena hiverina aminao tanteraka Tompo. Aza velanao variana amin'ireo fahalotony, variana amin'ireo adalàna izy ireo Tompo, fa tena vonjeo izy ireo Tompo. Avelao, mamelana izy ireo Tompony amin'ireo ratsy izay vitan'izy ireo. Oka ny famindrapo avy aminao hirotsaka amin'izy ireo Tompo, mba tena ho avelanao tanteraka anie Tompo ny fahotana sy ireo adalàna Tompo izay vitan'izy ireo. Oka Tompo, mba tena famindraponao lehibe ho arotsaka ao amin'izy ireo. Vangio izy ireo Tompo. Oka ny fany masinao mahery hidina anadio an'izy ireo Tompo, mba tena hiverina aminao ka hanompo anao, hitady anao, harengetaheta-nao, anao ny sitrapona ao amin'izay izy ireo Tompo, satria efa meratsy ho fiainana izao. Ka mitalao aminao Tompo, mba tena hiverena an'izy ireo, mba fany masinao mahery anie amangana izy ireo, isam-batan'olona Tompo, isan-tokantrandro, ka tsisy tsony Tompo no variana amin'ny firehaka izao tontolo izao, tsisy tsony no variana amin'ny laingalainga, amin'ny adalàna Tompo maro isan-karazany, fijangatsangana, fahalotoana maro isan-karazany, fa tena anantona anao ary hibanjina anao, anao ny sitraponao ary hitory ny filazantsaranao ny vahoakanao, hitory ny filazantsaranao ny maro isan-karazany, dia atolotr'ainao Tompo ny dera ny laza ny saotra mandrakizay. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny famindrapo, misaotra anao izay Tompo ny amin'ny famanginao ny tsirairay avy, ary misaotra anao manokana izay Tompo satria fantatray Tompo fa ho tanterahanao ho amin'ny tsirairay avy Tompo. Ny teninao manao hoe tsy ho avy antsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka tena. Atolotr'ainao ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy Tompo, nanaovako saingan-tany izany vavaka izany. Saotra Tompo. Alleluia. Amen. Andaontsika anaraka hira anaraka hira anankiray tsika mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fampaherezana.
hira fiankofana izy tia dia manasanao mba tena hiankohaka ianao an-tsen'Andriamanitra no ary ataony iranao amin'ny folo manontolo mihitsy ty izy tia dia manasanao anaraka izany izy izany hatramin'ny farany. Ni finuku katsia tautra fayana ni juruku nawanatinya di sarutra amina ni finuku katsia fayana ni juruku nawanatinya di sarutra ande ati ureraka nyerinao manuana nifana inao tunko Vitarikia Matukiau Anidina Iakatra Kunivuru Maeri Mianjana Watumpo Kaandru Sweria Wamina ni finuku katsia tautra fayana ni juruku nawanatinya di sarutra amina ni finuku katsia Rizuruku nawanatinya di sarutra ande ati ureraka nyerinao manuana nifana ina tumpo mitarika Anidina Iakatra Tunivuru Maeri Mianjana Watumpo Kaandru Sweria Wamina Ande ati ureraka Nyerinao Mitarikai Matukiau Anidina Iaka
Antenawa. Hiditra ao anatin'ny fampahirezantsika dia manasa anao hatrany mba tena handray tsara ianao ao anatin'izany fampahirezana izany mba tena hifantoka tsara ianao ao anatin'izany fampahirezana izany dia mialoha izany nefa dia hivavaka isika hametraka izany teny izany eo anatrehan'Andriamanitra mba ho fahany masin'Andriamanitra ny tafitsika ao anatin'izany teny izany ary mba hampifantoka antsika tsirairay avy ao anatin'izany teny izany dia asa-ndrata ary vavaka ianao hiaraka hivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany izay ry Tompo Andriamanitra Masin'Indrindro dia raha inay sy ankalazaina eny anaranao masina Tompo ndreto izay Tompo hiditra ao anatin'ny fampahirezana izay Tompo aoka ianao mba tena hiteny aminay tsirairay avy indray ianao Tompo ary angatahanay ianao fa ny masonao hidina ao anatinay tsirairay avy ianao Tompo hampifantoka anay tanteraka ao anatin'izao teny izao mpanomponao izay hitondra ny teniko Tompo dia ianao ny ampite-hahokatra ny vavany tsirairay avy ao anatin'izany teny izany ianao Tompo ary ny tsirairay avy izay eny dia angatahanay Tompo ianao ny hanokatra ny fomam-panahiny izy ireo ianao mba ho tany lonaka ny riny ny teninao tanteraka neny tsirairay avy izay andre izao teny izao amin'ity androany ity dia misaotra anao izay Tompo ny devoly sy ny fanahy ratsy kosa dia didianay tsy hanam-pahefana ao anatin'izany teny izany misaotra Tompo alleluia amen. Hiaraka hamaka ny tenin'Andriamanitra isika ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika ao anatin'izany fampahirezana izany dia hitantsika ao anatin'ny Romanina 10:10 ny 7:7. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo satria raha manaiky an' Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovondrena ianao. Fa amin'ny fo no hinoana ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no hanekena ahazoana famonjena. Amen. Araka izany teny Andriamanitra izany ry havana dia eto ny Tompo dia mampianatra antsika izy satria raha manaiky an' Jesosy Kristy Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovondrena ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika ianao ary miteny ianao mba hanaiky an' Jesosy Kristy Tompo mba ino anazy ianao amin'ny fona manontolo mba tena tsy hoe ataonao fahazarana fotsiny na ninonao an'Andriamanitra ninonao an' Jesosy fa tena ho amin'ny fona manontolo. Raha manaiky an' Jesosy izany ianao amin'ny vavanao dia tena tokony ho amin'ny fona manontolo ninonao anazy no hanekenao anazy fa izy ny tomponao, izy ny mpanjakanao. Ka eto dia mampirisika antsika mba ho tena ino an'Andriamanitra ianao amin'ny fona manontolo ninonao an' Jesosy mba tena ao anatin'ny fona manontolo no hanekenao azy fa izy ny tomponao, ninonao anazy fa izy ny mpanjakanao. Ary manasa anao hatrany mba tena hiverina amin'Andriamanitra ianao aza variana ianao amin'ny fiainany mandalo izao tontolo izao fa tena androany raha maheno izao teny izao ianao, raha maheno izao fampahirezana izao ianao dia manasa anao mba tena hanenina amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao adinoy mampahery anao hanadino izany ianao fa amin'izao ora sy fotoana izao dia manasa anao mba tena hiverina amin'Andriamanitra ianao fona manontolo atoloro an'Andriamanitra mba tena ho raisinao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao androany ny Tompo Jesosy dia manasa anao hatrany isan'andro izy dia miteny aminao foana izy ary mijery anao foana izy hita ny zavatra rehetra izay ataonao ninona zavatra ataonao eto amin'ity tany ity dia tsisy miafina amin'Andriamanitra izany, tsisy miafina amin'ny Tompo izany koa manasa anao adinoy ny zavatra ratsy esory izany fa androany dia manatony ianao an'Andriamanitra. Oka ianao hanana fanapahan-kevitra ianao anatona an'Andriamanitra ianao fa ny Tompo dia vonona izy andray anao, vonona izy
amelareo zay zavatra rehetra tsy araka sitrako ny vitanao, ary manasanao aza misalasala ianao anatona an'Andriamanitra fa tena okanao ny fonao manontolo hiverina anatona an'Andriamanitra, vonona ianao hitodika amin'Andriamanitra. Efa vonona izy koa manasanao mba tena hitodika amin'Andriamanitra ianao. Eto amin'ny fahafolo dia miteny tenin'Andriamanitra hoe ny fony fa amin'ny fo izy nohona azona fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azona famonjena. Eto zany tenin'Andriamanitra dia raha te azo fahamarinana amin'ny tompo ianao dia tena ataonao amin'ny fonao manontolo mihitsy no anatonanao an'Andriamanitra. Aza atao amin'ny fiatsaram-belatsia hoe maheno zao teny zao dia hiverina amin'Andriamanitra, fa tena rehefa manana fanapa-kevitra zany ianao anatona an'Andriamanitra dia tena ataovy mandrakizay. Tena ataovy mandrakizay mihitsy hoe manaiky anao atompo. Vonona iroso, vonona ninon'inona zavatra miseho, ninon'inona zavatra mijoro, ninon'inona zavatra manjo, ninon'inona zavatra miseho, ninon'inona zavatra mety handalo amin'ny fiainanao dia okanao tena hijoro ianao anatona an'Andriamanitra, joro ianao atoky an'Andriamanitra ianao fa za dia mampahery anao fa zany manara-dia ny tompo zany dia tena zava-dehibe zany, ary tena feno zavatra mety maro sedrainy zany ka za dia mampahery anao tena hijoro ianao an'ny tompo. Za dia mampanantena anao fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia ninon'inona zavatra lalovanao dia hivoaka ho mpandresy ianao, ary zay zavatra ireny dia natao hitaizana ny fononao zany, natao hisedraina anao reny, fa okanao tsy ho kivy, okanao tsy ho ketraka ianao fa ny tompo dia mampandresy anao ary mampiavaka anao hatrany izy, satria ny teny manao hoe tsy ho ampitoviko izy manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ka raha mino ianao androany, raha matoky anazy ianao androany ary raha vonona ianao ny joro, raha vonona ianao ny roso dia mandray ianao ny tompo, ary tena ho amin'ny fifaliana lehibe no andraisan'ny tompo anao, satria ny teny manao hoe ho an'ny mpanompo taraizay bebaka hozy izy dia fifaliana lehibe ao an-danitra ao. Koa androany dia mampahery anao, mampirisika anao androany mba ho tena hitodika amin'Andriamanitra ianao, hiverina amin'Andriamanitra ianao, asao ireo rahalahy sy ranabavy, ireo mpiray tam-po aminao, fianakaviana, ampahereza izy ireo mba tena hitodika amin'Andriamanitra, satria izao fotoana izao vaninandro izao dia efa vanim-potoana efa farany izao, efa maro, efa tena miseho daholo ireo zavatra lazain'ny Baiboly, ireo firenena hiady amin'ny firenena, ireo loza maro isan-karazany, ny aretina maro isan-karazany efa miseho. Koa mampirisika anao hatrany mba tena hitodika amin'Andriamanitra ianao, mba hiverina amin'Andriamanitra ianao, fa efa tena miaratsy izao fiainana izao, efa tena raha mandinika ianao dia efa tena miseho zavatra rehetra loza lazain'ny Baiboly koa, ary aroty ireny ny andro azo anaovan-tsoa fa tena efa miaratsy izao fiainana izao. Okanao tena anatona amin'Andriamanitra ianao, mba tena hiverina amin'Andriamanitra ianao fa efa tena miandry anao ny tompo, efa tena aoka mba tsy ho izao teny izao no fotoana farany anatonanao an'Andriamanitra, fa tena mitalao aminao ary miangavy aminao mba tena ho vonona ny fonao hiverina amin'Andriamanitra. Manantena anao androany fa tena hitodi-doha amin'Andriamanitra ianao, anadino ireo lasanao ianao, anadino ireo fiainana ratsy mety efa vitanao ianao, fa tena hiverina, ary hitaona ireo namanao marobe ianao anatona ny tompo. Dia misaotra anao nanaraka izao tenin'Andriamanitra izao. Mino fa misy zavatra niraisinao tao anatin'izao teny izao, mino fa tena vonona ianao ny ova, ary vonona ianao ny anenina amin'ireo ratsy izay mety efa vitanao, ka hiverina amin'Andriamanitra ianao, ary hitodi-doha hanompo an'Andriamanitra ianao. Za mampahery anao fa zany manoko an'Andriamanitra zany dia feno fifaliana, feno fiadanana, ary feno fahasambarana, satria ny tompo dia mampandresy antsika, ny tompo dia miaraka amintsika isan'andro isan'andro, mitasy miaro anao amin'ny lalana sy amin'ny fiainana izay ho lalovanao. Ny tompo Andriamanitra dia miaraka amintsika isan'andro isan'andro izy, ary mitsinjo ny lalana izay alehantsika, mitsinjo ny fiainana izay lalovantsika tsirairay avy izy, ary mampandresy antsika izy
amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika koa. Manasa anao mba tena hiverina amin'Andriamanitra ianao hanompo anazy, hanao ny sitrapony izay rehetrarehetra izay efa nandalo fangatsiatsiahana dia mampahery anao mba tena ahery ianao ao anatin'izao teny izao, ahery ianao anatin'ny fampaherezana ary ahery ianao raha hiaina amin'izao teny izao. Dia misaotra n'Andriamanitra indrintsika fa nampahery antsika ary nitondra izany teny izany indray izy tamintsika tsirairay avy tamin'ity andro ity. Dia isaorantsika anazy zany ingany mba tena ho ao anatin'ny fotsika manontolo ny andraisantsika izany teny izany, mba tsy handalo fotsiny amintsika izany teny izany fa mba tena ho tafalatsaka ao anatin'ny fo sy fanahintsika tsirairay avy izany teny izany, ka mba tena ampiverina antsika amin'Andriamanitra indray. Dia atolontsika anazy ny dera ny lazany saotra voninahitra mandrakizay ho anazy irery izany. Amen. Dia hivavaka ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany ho apetrakintsika ao anatrehan'Andriamanitra tanteraka n'izany teny izany, mba tena tsy handalo fotsiny amintsika izany teny izany fa mba tena raikitra ao anatin'ny fontsika tsirairay avy izany. Dia asa-dratara vavakantsika misaotra anao izay Tompo Andriamanitra eo raha afaka niaino izany teny izany indray izay tsirairay avy tamin'ity andro ity. Ny angatahana ianao Tompo dia mba tsy handalo fotsiny ho aminay tsirairay avy izany teny izany Tompo, fa mba tena ampisaitsainanay tsirairay avy izany teny izany, ka mba tena ho latsaka ao anatin'ny fo sy ny fanahinay izany teny izany Tompo, ka mba tena atonga sainanay tsirairay avy ingany Tompo izay rehetrarehetra nandeha izany teny izany, dia mba ho tena saintsainy izany Tompo ary ampiverina anazy izany hoe ho anatrehanao Tompo, anenina ny amin'ireo ratsy izay vitan'izy, anenina ny amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponyanao izay vitan'izy ireo, ka mba tena hitodi-doha tanteraka aminao izay Tompo, hiverina nompo anao, hiverina anao ny sitraponao indray ane ny tsirairay avy. Dia misaotra anao izay Tompo satria fantatray fa ny fanay masonao mahery dia fiasa ho amin'ny tsirairay avy izay nandreza ny teny izany. Dia atolotra ianao ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen. Efa madivadiva hifarana ny fotoanantsika, nefa ny mialohan'izany dia hivavaka isika ho an'ireo izay ho an'ity alina ity, hivavaka isika ho an'ny namantsika izay mety mbola hiasa alina amin'izao ora sy fotoana izao, ao koa atsika izay atory dia hoentintsika mambavaka eo anatrehan'ny Tompo izany mba ny Tompony anisy fiarovana ho an'ireo izay mbola hiasa alina, indrindra fa ho antsika tsirairay avy izay atory ihany koa mba ny anjelin'ny Tompony hiaraka amintsika tsirairay avy. Dia asa-dratara mivavakantsika dia mbola makasitraka sy midera ny anaranao masina hatrany izay Tompo Andriamanitra Masindindro. Dia iray inay ny anaranao fa tsara ianao, ankalazay inay ianao Tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay mbola ho ataonao aminay tsirairay avy. Ankehitriny izay Tompo dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy izay mety hamonjy ny asa amanjara ao anatin'izao alina izao Tompo. Angatahana eto anatrehanao Tompo ny fiarovana ho an'izy ireo. Eny Tompo, tana maherinao ane, angatahanay mba tena hitsotra amin'izy ireo ny fiarovana avy aminao, ny anjely masinao angatahanay Tompo manodidina ho an'izy ireo, satria izany Tompo no teninao manao hoe ny anjelin'i Jehova dia mitombo manodidina izay rehetra matahotra azy. Koa angatahanay Tompo mba tena hitasy hiaro an'izy ireo ianao anatin'izao alina izao Tompo, mba ho totosany sy ho lavorary tokoa anety alina ity, mba tsy hisy asan'ny devoly na asan'ny fanahy ratsy akasika an'izy ireo Tompo ao anatin'izao alina izao, fa tena fiarovana magaka avy aminao andrakotra feon'izy ireo, ka avita ny somatsara ny asa manjara azy ataon'izy ireo anatin'izao alina izao. Dia apetraka feno eto anatrehanao ihany koa Tompo ho an'ny tsirairay avy izay hiatsika ny fatoriana amin'izao alina izao. Angatahanay ianao Tompo mba tena hiaraka amin'izy ireo ianao Tompo, hanome torimaso mamy an'izy ireo ianao Tompo, mba tena tsy hanonofo zavatra ratsy an'izy ireo fa ianao hanome vizion, hanome nofo mamy ho an'izy ireo ianao ao anatin'izao alina mangina izao Tompo, ka mba tena le torimaso mamy avy aminao ane ameno an'izy ireo Tompo, ary ny anjely masinao dia efa hitombo manodidina ny toerana sy ny tokantranon'izy ireo
Ary ny fananan'izy ireo dia arovanao tanteraka eo anatrehan'ny devoly sy ny fanahy ratsy izay mitady handroba Tompo, dia tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'izy ireo zany, fa ny anjely masinao dia efa niafinao dia hitoby manodidina amin'izy ireo. Raha kofanay an'ilay raha sarobidinao zany Tompo, ary ny afinao mahery, ny afinao dia efa nidrakitra feno ho an'ny tsirairay avy ao anatin'izao alina mangina izao. Dia misaotra indrindra Tompo, dia rainay sy ankalazainay ny ranomasina, satria ianao efa mitany tsirairay avy ianao, ary ianao efa manjaka feno amin'ny tsirairay avy ny fahasoavana avy aminao, dia efa ho arotsaka ao amin'ny tsirairay avy ao anatin'izao alina mangina izao. Dia misaotra Tompo. Alleluia, amen. Dia anonona tsojano ho amintsika tsirairay avy avy amin'ny Tompo. Dia atononona amintsika tsirairay avy dia okenao tena andray zany amin'ny folo manontolo ianao ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy, ny fahasoavana lehibe avy amin'ny tompony ho amintsika tsirairay avy, ho tahian'Andriamanitra hatrany tsika tsirairay avy amin'ny asa manjara, ny amin'ny adidy aman'andraikitra izay ho ataontsika tsirairay avy, ny tana maherin'Andriamanitra hitsotra amintsika tsirairay avy, hitasy hiaro antsika tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika tsirairay avy, dia ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'ny Tompo anaraka antsika tsirairay avy. Ho tahian'Andriamanitra ny antsika raha hivoaka, ho tahian'Andriamanitra ny antsika raha hiditra, ary ho tahian'Andriamanitra ny antsika amin'ny asany tanantsika tsirairay avy izay ho ataontsika tsirairay avy. Ny anjely ny tompony hitoby amintsika tsirairay avy, tsy hanapataperana ny fahasoavana sy ny famindram-po, ary Tompo Andriamanitra ny hanokatra ny lanitra ho amintsika tsirairay avy, handrotsaka ny fitahiana manana mbiampo amintsika tsirairay avy. Alleluia, amen. Dia hiaraka hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany, akasitraka anazy tsika satria miasa mahery tamintsika tsirairay avy izy tamin'ity androany ity, ary hisaorantsika satria izy nahatanteraka an'izao fotoana izao dia asandrato ary mivavakantsika. Dia misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra masina indrindra, fa tsara taminay tsirairay avy ianao. Makasitraka anao lehibe izay Tompo, satria izao fotoananay izao no tanteraka dia teo ianao. Misaotra anao izay Tompo, satria tsapanay fa tena nampahery anay tsirairay avy ianao, ary nameno anay tsirairay avy indray ny osy mahery avy aminao, mikasika avy aminao, dia efa nameno anay tsirairay avy. Misaotra anao zahay, dia irainay sy ankalazainay ny anaranao masina. Rariny izay Tompo, raha hisaotra anao, rariny izay raha nome voninahitra feno ny anaranao masina, satria niaraka taminay teto ianao. Dia irainay ianao Tompo, ankalazainay ianao fa tsara taminay tsirairay avy ianao. Engany Tompo, ny zavatra rehetra izay nataonay teto dia tafalatsaka ao anatin'ny fo sy ny fanahinay tsirairay avy ny sainay Tompo, ary ho saintsainay manjakariva Tompo, n'aiza toerana misy anay tsirairay avy dia ho saintsainay ary ho ao anatinay manjakariva izay zavatra rehetra nataonay teto, ary ho fotoana mamy ho anay tsirairay avy ity fotoana androany ity. Dia misaotra anao izay Tompo, fa tsara ianao. Dia irainay sy ankalazainay ny anaranao masina, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy Tompo, ny anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia, amen. Ndaontsika tsirairay avy hiaraka hizara ny tenim-pahasoavana izay hitantsika ao amin'ny Salamo 3:20 izay tonontsika amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo, manao hoe: eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po ny anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Amen.